farana androany ny congrès national ho an'ny antoko tiako i Madagasikara. Vonona hiatrika ny fivoriana voalohany izay tanteraina ny tarata ho avy izao ny solombavambahoaka tiako i Madagasikara. Zazalahy miisa 30 no nisitraka didimbotritra Vaovao teny amin'ny commune Andranona Ohatra. Dia mbola faly mitsidika ny tokantrano indray ny sampana fampahalalam-baovao ny MBS amin'izao alina izao manantitra ny arahaba ho antsika rehetra izay manaraka izany ary asaina impitiavana ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany araka ny efa natsidika anao tao anatin'ny lohatenim-baovao teo moa izany dia mikasika ny congrès national intime no isantarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity vahoaka maro no tonga niatrika ity famaranana ny zaikabe national ny toko tiako Madagasikara ity teny Tanjombato androany congrès izay ny fampitiniana mikasika ny fiainan'ny antoko eo ihany koa moa ny momba ny raharaham-pirenena nandritra ity fotoana androany ity ihany koa no nitondran'ny filoha nasionaly no sady mpanorona ny antoko tim ny toromarika ho an'ny mpikatroka sy ny mpikambana rehetra ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fitsofandrano sy ny fitondrana ambavaka ireo solombavambahoaka izay lany ofisialy eny amin'ny lapany Tsimbazaza. Germaine Menjanary sy Mathieu Princy no mitondra aminao ny andindrin'izay. Tafaray tanteraka ny ity sy ny manana tetsy amin'ny kianja malalaky ny Magro Tanjombato congrès national ho an'ny antoko tiako Madagasikara izay no tanteraina nanomboka ny zoma 12 sy ny sabotsy 17 ny volana Jolay taona 2012 sy 2020. Nisy ny fotoam-pivavahana izay niarahana ny trotro-ambavaka ireo solombavambahoaka izay lany eny anivony anteny miram-pirenena. Fa isan'ny voaresaka sy ny fampidiniana nandritra izany ny momba ireo bora nasionaly sy ny fiainan'ny antoko indrindra fa amin'ny nanapahana hevitra fa antoko-panohitra ny tiako Madagasikara amin'izao tarefentsika izay feno fanantanana tanteraka no tsikaritra teny amin'ny rehetra teny indrindra fa nahare ny afatra sy ny toromarika avy amin'ny filompanorona no sady filoha nasionaly ny antoko dia Andriamatoa Marc Ravalomanana mbola mijoro hatrany ny tim iaro ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy hoy Andriamatoa Marc Ravalomanana. Voalohany fitondrana ambavaka andreo le olom-bofidy na 12 menata fotsiny ary izy roa hatreto aloha dia tena tsy maintsy entina ambavaka mba tena olona ijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana araka le voalaza teo ary mba ijoro sy teny ny zavatra takin'ny vahoaka aminy tsisy zavatra atenaina hoe tombotsoana azy ireo ny tena tadiavintsika fa hoe inona ny teny ijoroandreo sailaza ny zava-misy marina sy mba anitsy ny mpitondra raha ohatra ka tsy mandeha ny amin'ny lalana tokony izy anaja ny lalàna hitandro toy ny andrak'Andriamaso ny lalam-panombrena ary hitanareo tsara fa zany hoe solombavambahoaka zany anie afaka manao tolo-dalàna zany na vitsy ary izy ireo ka tsy lany no izy vitsanisy tsy manina fa aloha ianao tolo-dalàna dia hoentsika. Fa hanambarany ihany koa fa tsy matoko tena ny mpitondra ankehitriny noho izany tsy maintsy misy ny zavatra amboarina ao anatin'ny antoko amin'ny mampanohitra azy izay. Rehefa mitatana ianao fa leader anao dia tsy maintsy adaptenao zay ny atao hoe leadership pragmatique ataonao mifanandrify ny zavatra misy na hoe leadership exceptionnel zavatra misy amin'izao fotoana izao dia reny voalaza reny tena ao anatin'ny fahalovana tanteraka amin'ny firenentsika ao anatin'ny fisalasalana sy tsy fatokisa-tena tsy matoko tena tsika tsy matoko tena reo ao amin'ny fitondrana dia tsy maintsy apetraka reny aloha hoe voaina zany le organigramme ohatran'izany zany ny anovana azy hoe atao mifanandrify tsara amin'izay mba tena ahafahana milazana izy ny organigramme ao zany dia somary taloha raha ohatra enina ny président vice-président dia natao anankiroa fotsiny izy amin'ity fotoana ity dia ny ray président vice-président sahana ny resaka politika fotsiny izay manadiady sy mamatatra tsara sy nijery ny lalana tokony izorana amin'izany politika zany dia ny ray socio-économique sady manana fifandraisana amin'ireo androm-panjakana izy manadiady ny zava-misy any vahoaka izy ary indrindraindrindra mampita zany amin'ireo député ireo ary ny asan'ny président kosa dia manamafy hatrany ny relation internationale zay ny asako miasa miaraka amin'ireo lay firenena matanjaka zay asa araka amintsika zay ny andraikitro zay dia mampita azy amin'ny vahoaka. Fa etsy ankilany dia nambaran'ny filompanorona ny antoko tiako Madagasikara ihany koa fa zava-dehibe ny andraikitry ny SG na ny secrétaire général ny antoko ao anatin'ny fiainan'ny antoko politika. Toy izao indrindra no fanazavany mahakasika izay.
tsy foana ny EG fa ny EG zany tendrena fa tsy nofidiana ny EG nge secrétaire général dia miaraka amin'le PR zany hoe public relation na filazana azy zany hoe le manao relation fandraray amin'ny vahoaka novainy izay satria io zany sady manao porte parole no mijery ny zava-misy dia manao pita azy hoe zao ny atahita vahoaka zao ny zava-misy le vice président reo no miaraka amin'ny solombavam-boaka mifandray amin'ireny le reg team dis team com team ary ny fok team zay nanatsarana an'izy natsaraina zany izy hoe mba hifanetana tsara amin'ny zavatra misy amin'ny fotoana zao. Mahakasika kosa ny fifidianana izay niseho teto amin'ny firenena dia nambaran'ny filompanorona ny antokotiko Madagasikara no sady filoha nasionaly ny antoko fa andraikitry ny seni na ny voamera maleo tena amsana ny fifidianana tanteraka ny fanavoazana sy ny fanatsarana ny listra elektoraly izay efa misy moa tonga eny anivo ny fokotany amin'izao fotoana izao. Nambarany ihany koa fa andraikitra goavana no sahan'ny seni ny amin'ny fanatanterahana izany mba ampirindra tanteraka ny fifidianana izay mbola hoatrehana. Le fanaovana révision an'ilay liste électorale tena responsabilité an'ireo amin'ny CENI satria nge le CENI nilaza hoe indépendant fa niona tamin'ny président ny CENI aho vice président niona tamin'ny PNUD aho na ny solitena PNUD eto Madagasikara na ny zareo Nations Unies dia samy niaiky daholo fa tsy indépendant ny CENI raha aty ambony aty fotsiny zay le atao hoe be ambony fotsiny fa kely ambany satria hitanao tsara ilay filazana teo raha niresaka mivantana tamin'ny président ny CENI ny tenao teo anatrehan'ny PNUD raha vao vita ny fifidianana iny dia nanazava izy hoe atreo amin'ilay ratsa mandraika dia misy koa reo chef hiérarchique an'ireo le chef district délégué ny président du bureau de vote reo izy manana ny chefny ko dia ministre ny intérieur ny PM ary président de la république nefa zay tsy maintsy miaraka amin'ireo noho izany zany le chef fokotany le bureau de vote dia tsy midika mihitsy fa indépendant tena hita zao nge re olona le mpanao gazety fa hoe ty tena isy boaty any fenona avy any hita zao nge fa ty spécimen tena hita masony olona dia naterina nakany amin'ny ACC any amin'ny CENI mpiasan'ny CENI ngeka nanao fitoriana hoe 5 na 7 ny fitoriana nataon'ny CENI koa en tant que CENI izy fa tsy nienona fa nivaly teny dia hoe décision politique oranga ka maninona raha ohatra ka tsy isina fifidianana fa tonga dia décidé avandole zay ny tokony izy zay ny mahatonga anay joro hoe tena ho mpanohatra ary anohatra laza hoe tsy mety zany matoa anao miorganiser élection dia mangataka tsara ianao hoe zao ny vola ilaiko zao ny fomba anaovana an'ity zao ny lazaina azy maninona midradradrady ianao milaza hoe indépendant nefa tsy indépendant maninona milaza hoe manaja ny lalam-pandreny nefa tsy manaja maninona milaza hoe zao vola ilaina nefa tsy ampindray azonareo anontaniana reo CENI reo fa nanao intervention indroana intelo hoe mba ampitombo indray le vola aloha dia nanao foana farany izy laza hoe tsy ny volany tsy ampy fa ny capacité d'absorption nareo mihitsy tsao tsara moa ny manamarika fa nofaranana tamin'ny fiaraha-misakafo moa ity fotoana lehibe ho an'ny antokotiko Madagasikara ity ary dia samy nazo ny anjara tandrify azy avy ny tsirairay nandritra ny fotoana tsy karatra tanteraka teto fa ny mpitarika tokoa no filamatry ny tarihina ary modely ho an'ny rehetra ny fifandraisana sy ny fanakalozan-kevitra hatrany no loharana eo amin'ny zavatra rehetra izay atao fa nandritra ny fandraisam-pitenena ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara no nitondrany ireo teboka izay isany nodiniana nandritra ity kongresy ity ankoatr'izay dia nambariny fa mijoro hatrany ny antokotiko mba ho fanohitra ho an'ny vahoaka malagasy manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fahatombanam-pitantanana izay miseho eto amin'ny firenena porofom-vaingana ny zavan-tranga nandritra ity kongresy ity fa antoko matanjaka eto Madagasikara ny antokotiko andao rahantsika ny fanazavana ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara teo amin'ny fandraisam-peo sy ny sary ny Germaine Menjanary Mathieu Princy atrony maly fanatrehana ty kongresy ty ny asa natao dia ny asam-boamiera izany ary maro no nandray anjara tamin'izany nanomboka ho maly tao ny avy any amin'ny faritra ary
tao ihany koa ny avy eto Antananarivo. Tao anatin'ny vomiera politika moa dia misy lahadinika vitsivitsy nodiniana. Ny lahadinika voalohany dia makasika ny fankatoavana ny safidy ny antoko mba ho antoko mpanohitra. Efa fantatsika moa zay fa nisy ny fanambarana natao tamin'izay fa amin'ity congrès ity dia nazavaina bebe kokoa ny antony zay safidy zay, ary nampafantarina ny dikevitra tao anatin'ny vomiera hoe inona no andraikitry ny antoko tokoa amin'izany hoe antoko mpanohitra izany. Tsara voafehitsika zay ary tsara ho fantatsika izay mba tsy anaonao foana isika, tsy ho mpanohitra botolo isika fa mpanohitra miantoka ny fametrahana ny tena demokrasia sy ny mahatanitandalana ary indrindraindrindra ny zon'olombelona. Tao anatin'ny lahadinika faharoa indray dia fijerena akaiky ny fanavaozana ny statut ny antoko mba ho pragmatique, azo iasana tsara ary afaka tena hoe miasa hatrany tapony ka hatraty amin'ny ambany indrindra. Misy zany ny fanavaozana ny statut dia fanatsarana ny fitsipifehezana anatiny na ny règlement intérieur mba ho entitra kokoa ka tsy siany tsony ny atao hoe mpivadibadika palitao. Ary tamin'izany dia ny raisaina ny mpizaika rehetra ny tao anatin'ny vomiera fa tokony tena piarina tokoa izany hoe discipline de parti izany, ary nangataka mihitsy ary izy ireo hoe mba ho entitra ny birao politika amin'ny fanatanterahana izany. Fa ho an'ireo solombavam-bahoaka ny antoko tiako Madagasikara ihany koa dia naneho hevitra izy ireo androany ary nambarana izy ireo mazava fa zava-dehibe ny fihaonam-be nasionaly tahaka izao isan'ny fototra ifaran'ny antoko politika ny fifampidiniana momba ny fiainan'ny antoko toy izao. Andeha aratsika ny faneho-hevitra izy ireo. Ny kongresa ny antoko rehetrarehetra dia voalohany tena ao aminy miatrika zany kongresa zany zava-dehibe zany fanaovana politika. Zany hoe kongresa no ahitanao zavatra fivoarana ray manontolo hoentin'ny antoko anarenana ny tsy mety anatsarana ny mety. Zava-dehibe ny tena président hitanao ny ova nisy fivana be dehibe amin'ny fahafareny hoe any amiko zany dia nafinaritra atao ny hoan'ny vahoaka rehetrarehetra solo tena tonga teto zay fa napahana tao nefa reny fa tia andeha daholo fa no falavita indrindra tany amin'ny faritra na tany périférika raha be dehibe teo tonga fa solo tena fotsiny reny fa raha tena izy tia anatsika zany kongresa zava-dehibe ho an'ny olona tsirairay avy tsirairay hoa olona manan'ny etikany zany hoe kongresa national zany. Ary aminay solombavam-bahoaka zavatra misy teo dia zavatra nafinaritra be entina herina entina miady ary le teny mety raha ihany teo sy président Valmanina mihitsy mataty reo valo ary zay natatita nafaly sy navelombolana eny moa voalohany indrindra ny asoanareo anay amin'izao kongresa zao satria dia manantena izahay fa hitondra fiovana sy hitondra zava-dehibe indrindra mahakasika ny fiainan'ny antoko Madagasikara izao fanaovana kongresa zay. Kongresa nasionaly no atao hoe fototra ray lehibe ahafahana mandray ny fanapahan-kevitra rehetra ao anatin'ny antoko dia zava-dehibe ny nahavitana ny kongresa nasionaly ny antoko Madagasikara tamin'ity andro an'io ity satria nahafahana nametraka ny rafitra vaovao antoko Madagasikara zany ary koa nahafahana ihany koa mijery ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny rafitra izay voalaza. Eo ihany koa no azo atao hoe fiangan'ny asa mandrarahana ireo tompon'andraikitra ireo indrindrindra hiatrika an'izany fifidianana be ny tanàna izany tsika tsoatsy sakin'izay ary tsy fahavononany rehetra eo ny député hoe solombavam-bahoaka voalany fa eo hany ireo mpiara-mikatoka rehetra natao koa ireo candidat tsy tafidy tsara atao hoe tsy lany na natao tsy lany fa mbola nampiseho an'izany fahavononana mbola hiady manotombontsom-bahoaka amin'ny alalany hoe fiaraha-mientana atao anatin'ny tiko Madagasikara anateraka izay le hoe vina mpiara-monina izay ao ambany fitarian'ny président Valmanina le tonga amin'ny fahamarinana zaka fampandrosoana ka dia nafinaritra ny teto androany satria naneo an'izany firaisan-kina fahavononana izany ny atoko tiko Madagasikara. Tao anatin'ny taona vitsivitsy farany izay satria efa ela ny naniriny hoe isian'ny Vaovao Mbs Sabotsy
taorin'ny reny vokatry ny fifidianana filoam-pirenena farany teo reny indrindra ka raha tanteraka izy androany dia ny azo lazaina dia hoe faly mipikatroka faly mipikambana ary nahafahana nampita ny etaeta sy ny zava-misy ny vaovao rehetra miainga ny fotony taty amin'ny fitondrany antoko ny kongresy androany mba tena ho fantatry ny aty faratapony ny zava-nisy iainan'ny antoko fa indrindra ahafahana mitondra fanatsarana amin'ny fitantanana ny antoko amin'ny alalana fanavozana ny rafitra izay ny rahantsika nahita teo fa nasehoan'ny filo nasionaly teo ny rafitra vaovao averinay fa mamaly ny etaeta sy ny fanirin'ny mpikambana hatrany fotony. Izay ny vaovao mikasika ny Kongresy Nasionaly ny antoko ty mahiny tsy mbola iverenantsika aoriana izao fampahalalam-baovao izao moa ny antsipiriany mikasika izay indrindra fa ny fandraisam-pitenenana nataon'ny filoha mpanorona ny antoko tiako Madagasikara fa eo amin'izay pejy ny politika izay hatrany sy dia nanamafy ny solombavam-bahoaka iray androany fa tsy voatery ho solombavam-bahoaka ny lehibe ny mpanohitra raha araka ny voalaza ny lalàna izay mamaritra izany ankoatr'izay dia nambarany ihany koa fa fanapahan-kevitra ireo antoko politika izay ara-dalàna ka nametraka fa ho mpanohitra eny anivon'ny ministerany attanty no mifidy azy io raha toa ka misy anefa ny tsy fitovi-kevitra dia mazava ny voalazany lalàna mikasika izany ho hatrany nambarany ity solombavam-bahoaka iray ity Germaine Menjanary sy Mathieu Princy. Tsy anohitra be fahatany fa fanoherana ny zavatra rehetra izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena izay ataon'ny fitondram-panjakana. Io no nambarany solombavam-bahoaka Anitra Razafimanantsoa raha niresaka mahakasika ny fivorinana izay ho tanterain'izy ireo manomboka ny talata ho avy izao eny anivon'ny anteny pirenena. Nambarany fa asan'ny solombavam-bahoaka tanteraka ny miaro ny tombotsoan'ny vahoaka ka anitsy ny fanapahan-kevitra na ny lalàna izay atolotra eny anivon'ny anteny pirenena izay fantatra fa tsy azahoan'ny malagasy tombotsoa. Tsy solombavam-bahoaka mpanara-dreny rano fotsiny amin'ny fanandaniana lalàna eny anivon'ny lapany Tsimbazaza ny avy amin'ny antoko tiako Madagasikara ho hiatrany ny fanazavany. Ny fanoherana izay atao dia anaty cadre juridique voafehan'ny lalàna zany tsy hoe fanoherana itolona fanoherana opposition sauvage izay moa fiteny anazy hoe midina eny an-dalambe dia manokana dia manala ny olona mpitolitra fa mampianatra ny vahoaka amin'izany atao hoe alternance démocratique zany fanajana ny fitsarana fanajana ny fitsarana sy sisa fa hoavana indrindra dia hoe ny fisian'ny chef de l'opposition officielle izay chef de l'opposition officielle zay dia voalazan'le lalàna hoe ny olona atao hoe chef de l'opposition officielle zany dia ho tendren'ireo parti d'opposition mpikambana amin'ny antoko mpanohatra zany izay antoko mpanohatra parti zany légalement constitué fitenena ao anatin'ny lalàna izay mijoro ara-dalàna eo anivon'ny ministère de l'intérieur. Iny zany dia misy lista ao anatin'ny ministère de l'intérieur afatarana hoe reto daholo ny antoko ara-dalàna mipetraka ara-dalàna ato amin'ny ministère de l'intérieur ary manana izay lista zay ny ministère ny atany. Dia raha sanatria tsy mifanaraka ireo olona ireo mifanendrena ny lehibe mpanohatra dia ny lalàna io ihany no miteny hoe iza aoriana fifidianana solombavam-bahoaka dia izay lehibena parti manana suffrage exprimé be indrindra manana vato be indrindra izy tsy miteny hoe manana député be indrindra fa manana suffrage exprimé be indrindra no tonga dia lasa lehibe mpanohatra officialy na izy koa manohitra zay lehibe mpanohatra. Ankoatr'izay dia nambarany solombavam-bahoaka Anitra Razafimanantsoa ihany fa tsy voatery ho solombavam-bahoaka no lehiben'ny mpanohitra araka ny voalazan'ny lalàna. Vonaika tsara koa raha ohatra ka solombavam-bahoaka izy tsy voatery ho zay nefa ilay izy fa tsy voalaza anaty tena mazava tsara mihitsy hoe tsy voatery ho parlementaire ny chef de l'opposition officielle. Ankoatran'izay mbola misy ny atao hoe vice présidence ny opposition izay mena ny opposition parti d'opposition ao anatrehany antemera-pirenena izany hoe manana vice président anankiray ny antoko mpanohatra ao anatin'ny bromaharitra tsy fidina ohatra ny rety olona fidina amin'ny bromaharitra hoe vice président ny Antananarivo Mahajanga sisa fa tonga dia hoe vice président de l'opposition ho an'ny mpanohatra ao amin'ny assemblée nationale. Ankoatran'izay voalazany lalàna koa dia hoe
farafakely ny farafaratsiny izy a dia mipréside zany hoe izy no filohan'ny commissionna misahana zay zavatra resahana misy ao amin'ny antemera-pirenena tamin'ny lalàna teo tamin'ny législature faratao dia raiky amin'ny telopolo ny vomiera tao na ny commission dia ny ray amin'ireo farafakely tsy maintsy menany antoko-panohatra ary ny membre ny antoko-panohatra dia tsy maintsy miditra amin'ny commission rehetra zay misy ao anaty antemera-pirenena. No mafisiny moa nandritra ny fotoana izay ny fampiresahana tamin'ny mpanao gazety ity fa manome tokony vahoaka malagasy ny solombavambahoaka avy amin'ny antokotiko Madagasikara fa ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy no targetra izay apetraka izy ireo. Efa misy raha teo ny fampiofanana izay efa nomena ireto solombavambahoaka ireto mialohan'ny fampelezan-kevitra iny mba ahafahana mifeny andraikitra izay takiny ny vahoaka sy ny firenena aminy. Ajantsika tanteraka hatreo ny pejy politika fa vaovao isan'ny nisongadina androany ihany koa ny fahatongavan'ny bariany Madagasikara eto an-tanindrazana. Naseho ny malagasy indray tamin'ny fitsenana ny fahatongavan'ny bary androany ny firaisan-kina sy ny fiara-mientana tsy nampiematra ny olona ho tonga maro teny vato ny alaviran-dalana sy ny fitohanany ny fiara lavarendy ny ofaofa ny saina no salorana teny fankasitrahana ny baria ny fiara sy ny moto ary nolokoiny asana pirenena ny tarehy sambany teo amin'ny tantara-piainan'ny Madagasikara moa no nisy ny fiara-mientana be toy izao. Andeha aratsika ado anatin'ity sary tsy ankiteny ity ara izay afaliana sy fiara-mientan'ny malagasy izay teo amin'ny sariny Erzora Jonarivony. Tonga makaty dia tsy nahita tsony satria niova le lalana lasa niova vary ambadika ary dia lasa tsy nahita zay fa zay eo faly be mihitsy hoe efa tapiakatra tany amin'ny karitsy na dia tsy tapiakatra any Eldemera dia zay faly be foana dia merci Barea. Hoe tena faly be mihitsy tena efa nanohana hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany dia efa tamin'ny sivy maraina izay tonga taty. Faly tena faly alefa Barea tsisy niany dia faly aloha satria voninahitra mitondra voninahitra lehibe ho an'ny firenena sady ny Barea satria efa ambony izay lalana dingana sy lalana efa nilalomana efa lehibe ho an'ny firenena izay dia mirarosoa anazy dia tonga avy ny ambony indrindra kokoa amin'ny olahoaritra manaraka. Faly be izay amin'izao fahatongavan'ny Barea zao tena mahafaly koa dia ny firaisampoly malagasy miamay miara-mifaly tsy misy hoe mifanosoro fa tena miara-mifaly dia izay tena zava-dehibe. Tena ritsy ho amin'ny Barea toy izy foana nezaka fa faly be malagasy manana Barea! Eo amin'ny pejy sosialy kosa nanatanteraka didipotra Vaovao ny teo amin'ny commune Andranonahitra Androany. Hetsika sosialy izay efa fanao isan-taona izy ity raha ny fanazavany ben'ny tanàna ka zazalahy miisa 30 no nisitraka izany tsy didipotra izany tamin'ity taona ity tanjon'ny commune moa ny anampy ireo ray aman-dreny sahirana anao famorana ao anatin'izao ririna izao. Germaine Menjanary sy Erzora Jonarivony no mitatitra izay. Targetra ny amany fasahirana n'ireo ray aman-dreny manana zanakalahy ao anatin'izao vanim-potoana ny ririnina no isan'ny antony nahatonga ny hetsika didipotra Vaovao hoy ny avy ao anivon'ny commune Andranonahitra raha nitondra fanazavana mahakasika ny hetsika ara-sosialy izay nataon'ny commune Androany. No mafisiny ben'ny tanàna nandritra ny fampiresahana fa hetsika izay efa fanao ny commune isan-taona izy ity saingy nomena lanja manokana ireo tena hita fasahirana tamin'ity indray mitoraka ity mba ahafahana manampy azy ireo.
isan'ny etsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny vinam-pampandrosoana raha teo raha ny fanazavana sy ny nambarany. Ny telopolo zany nanao ny dépôt Vaovao androany. Ny tanjona commune moa zany dia hoe mba tsy sahirana an'ilay olona sahirana satria maromaro sahirana tanivon'ny commune dia eo fanomezana ny kilalao ny malabary ary ny kilalao izay tokony soazan'ilay ankizy. Io zany efa fanao isataona dia mitohy isataona foana mandeha foana io anisan'izany koa etsika sosialy zao efa natao tamin'ny 2024 ny fanaovana copie Vaovao ny ankizy dia tsy manana copie taorian'izay dia nisy koa ny fanaovana mariage civil Vaovao tamin'ny 2019 teo dia ohatr'izay zany ny asa sosialy. Ny asa le tanivon'ny commune zany mandeha foana ary ny arakaraka ny zava-misy eo fa ny asa zany dia anisan'ny tsy ambany zavatra ataon'ny commune zany ny asa sosialy tanivon'ny commune dia arakaraka sy zava-misy eo fa misy foana ny zavatra hoe tsy maintsy atao ohatrany hoe dépôt Vaovao tsy maintsy atao isataona zay. Velom-pisaorana ny commune izay nikarakara ity etsika ity moa ireo ray aman-dreny ny zaza izay nisitraka izany satria nanala ny fahasairana an'izy ireo tanteraka izany raha ny fanazavana. Zay ihany betsaka mikarakara fa fahasahiranana ny vahoaka dia raha mba hitohy etsika ohatra'izao. Misaotra ny bentanana fa tsara izy dia irariana amin'ny tohizan'ilay etsika sosialy. Nisy moa ny fanomezana toy ny kilalao sy akanjo malabary izay nomenina ireo zazalahy izay vita asoavana nandritra ity fotoana ity. Raha ny fantatra dia ny commune no miantoka ny rehetra toy ny mpitsabo sy ireo fanomezana ireo fa nitondra ny zanany ihany no nanentanana ireo ray aman-dreny. Mitoy moa ny etsika sosialy izay efa fanaon'ny commune hoy ny ben'ny tanàna ka tarigetra ny isitrahan'ny vahoaka ny fampandrosoana mipaka eny ifotony amin'izay asa sosialy izay. Dia hatreo ihany koa ny fotoanantsika tato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny androany sy patsevina hatrany isika fa hoarainao riny izao fampahalalam-baovao izao ny fandaharana manokana mikasika ny congrès national ny TIM izay no tanterahana androany iny tena kosa mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray mandra-pianatopo.